Faly miarabantsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahaly akory ge akory li akory koa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia ny mahakasika ny biby izay mihinana biby fiompy indray no resafintsika androany satria efa tsy mihinana biby fiompy trony izy amin'izao fotoana izao toy ny omby fa mihinana olona ary ity manko misy vidéo eto ambany eto asehontsika eto avy eo izay vavolombelona voakekitry nyity biby ity ary tsy nahatsiaro tena na dia eo aza izy tsy nahatsiaro tena dia efa fatapatatry ny tarehiny omby io hoy izy ary na ny sofiny somary lavalava ary na ny mioriny koa ihany koa somary lavalava dia volony ihany koa efa fatapatatra amin'izao fotoana izao. Hita ihany koa izy zavatra io koa io biby io any Antsirabe koa mila mitandrina antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra rehefa mivoaka amin'ny alina atoandro ary hita ihany koa amin'ny vidéo Paolo asehontsika rehefa avy eo izay diany tongotry io biby io amin'izao fotoana izao. Etsy andaliny kosa nefa ny mponina tsy sasatra mitady io biby io fa indrindrindrindra ny mpitondra fanjakana manao tous les moyens manao fiezahana mba hanatratra ity biby izay manahira ny saim-bahoaka sy ny fiarahamonina ity. Reto manko misy vidéo tapatapana arahitsika eto izay makasika biby izay efa fatapatatra izy manomboka izao koa ity misy vidéo zay no hoe la tompolahy sy tompoko vavy mazotoa mijery azadino hatrany miabone sy ny youtube-tsika misaotra betraka tompolahy sy tompoko vavy amin'ny dimy andreny zany andeha izay omby ty tarefa tary toerana nambolany ananjy iza zany la vao tonga tagny dia misy biby zegny mipetraka karan'io izy amarivo io omby ty dia poziny biby igny zany lagnalanary mena izy bi volovolo dia miragnitiky nagnano ny nifiny dia avy kivako igny pirotaka avy tagny dia to dia niriny kivagny nagnatona anahy dia igny biby igny to dia nilefa izy izy tsy mitovy amina omby abezany fa ambanibanina omby izy vatany jiaby volovolony aby si dia lava bi volovolony dia izy bi somotra bi dia niragnitiky nifiny nagnano an'io ndraiky vao nahita anahy izy dia nifiny ambany misy sa ambony ambany misy ambony roy karan'io ambony roy fa ambany tsisy ambany misy fa tsy lava bi ambany misy fa tsy lava be tsy lava maso mivolatroko bi mena misy karan'io bezany maso hoe tsy lavavava karaha pozina kiva tsy lavavava karaha pozina omby fa boribory dia somotra ananjy amizay ety amin'ny fokotany mahitsika zao ary vetivety koa dia nisy omby be ronono maty tety akoatran'le vorona ko maty fa mifoa maraina zahay io zany dia mahita an'ireto grify reto dia zahay moa zany nitenako Paolo olo tambany volo ary mpanaradiany tenako tambola kely rehefa misy omby very io zao ny dian'omby reto dian'omby vao maraina zao reto io dia reto ny dianalika dian'omby satria rehefa hanaradia dia maraina be anao zany no mandalo mijery hoe inona daholo ny zavatra hitanareo zao io ny dianalika sisy hoho io dianalika sisy hoho fa jereo amizay reto zay faritanay reto sy dianalika io ary mahagaga tsy misy 4e paty reto zavatra reto fa ohatrany hoe biby roa tongotra io biby roa tongotra sy grify nalika io ny alika io izy io marangitra mahagaga satokatombotra ve izy ty io dia le biby fa miangeza izy io tsy alika io sao io ny grifiny biby io reo ny biby mpihinany zavatra n'olona ty misy omby vao be ronono vao maty koa ty re vetivety dia ty mahitsy amin'ny fokotan'ny alasora io misy olona miteny hoe misy mamendry fendro sy foronona io fa ny mahagaga aizany dia tongotra ny fahefatra zany sy ny faharoa ohatrany tongotra roa izy ty ry zareo sao na fijerinareo azy io zare fa tonga dia décalage be zao ohatrany biby roa tongotra io tsy dianalika io tsy alika tokony mila mitandrina asika ty tokony hisy ty zao io tunareo izy
tokony misy fahefatrany zao. Raha alika io zao misy manaraka Boribory manaraka eo le tanao izy mandingana tonga de mandingana be zero zao mandingana misy ombon'olona maty koa angatary e zany tsy tsafin'ny rano tamin'ny alina faela tamin'ny herinandro eo tsy zao diana alika ty tsy zao le io zany diana alika io alika io mila mitandro mety izy mihangezany miangeza izy aty sa ohatrany tokatomboka misaoty tena ohatrany tomboka anankiroa izy ty fa sy efa roa zero moa zao décalage zao mba tsy io izy tsika olona mpanaradia zany de zao le diany io de nakaiza zany izy ty ireto zany diana alika io ny diana alika mirapaka io zero ty mivedany io tiany biby nihinana ny vorona tao sy ny namono le ombon'olona amy ranonorana izy vao mivoaka de misy miteny moa zany hoe mampisavorovory saim-bahoaka sy savorovory fa io izy io ny saim-bahoaka mahay zany savorovory amin'io fa mety mimpaniraka azy ihany ny teny mampisavorovoro fa biby pihinan-draha io iny diany de tokony misy raha misy olona mahay raha manga zany mba mandeha ty mijery io ny diany zao zao ny diana alika io tena reo ny diana alika tsy mitovy aminy io zao miangeza ary marangitra be ny hohony zero moa biby roa tongo zero le fikorosy mety moa zero zao fikorosiny zao fa tonga de eto izy misapoka de mikorosy biby roa tongo zao satria raha alika de mifanaraka amin'ny nakaiza ry zalahy ty iny zao kosoka ary fokon'olo le ty tsy mba misy maharaka hoe misy andreto io ireto zany dina alika ry zareo io ny alika boribory mia manjavozavo ny toedra raha makasika ny fisian'ilay biby tsy fantatra ao anatin'ny distrika ny Brickaville. Tao anatin'ny 2 andro misesy mantsy dia omby roa no maty n'ilay biby. Ny iray tao amin'ny fokotany Tanandava 1 ny andro ny afakomaly talata fa 17 volana febroary. Ny iray faharoa kosa tao amin'ny fokotany Ambohimagnarivo ny andro ny omaly alarobia fa 17 volana febroary. Ary ity lehilahy iray ity no voalaza fa voarangotra teo amin'ny tongony ny andro ny afakomaly tokony tamin'ny 4 tolakandro. Raha iny avy any an-tsaha iny ny tena no narahan'ilay biby avy ao aoriana. Tsy nahatsiaro tena no ny afarany ity lehilahy ity rehefa tonga tao an-trano na dia kely monja aza ny dian-drangotra ilay biby tsy fantatra ka nentina avy hatrany teny amin'ny tompo-pahasalamana. Karaha pozina zaza zany le pozina lokany de avy tagny zany izy toerana mangigna dia za zany mandeha tsy mitoditodika zany zany ko za mandeha de avy takagny tonga de azony akanjoko avy tato de za zany mitodika raha izy zanako tsy pozin'olo tonga de nafirako antsy de izy voafirako igny de nilefa izy karahan'ire de mitsiriko karahan'io de izy nitsiriko hitako amin'ny tony zany de tonga de lo pozina olona fa tsy tobiny rambo masony tonga de tsy hita zany le masony ko fa tonga de orogna ananjy ny tegna hitako nazava tsara be tonga de karaha pozina orogna olo io fa izy mangarangaragna be le orogna ananjy alavany zao eo amin'ny 1 metre karahan'io ny alavany izy tafajangana fa raha vo izy zany lefanay tonga de izy mandeha amizay tonga de ravindravi tsy mihetsika izy de malady tegna malady ndraiky le izy tsy fosa hitako zany tonga de forme olona zany izy biby olona zany koa mbola tsara hitako vatagna fa izy tonga de fahitako anazy de biby olona sila ny fahitako anazy de izy amizay voafirako igny izy zegny izy vo tonga de magnano karaha forme kova amizay poziny araky izy voafira igny de za na de zanako izy de nitanazy za mbola nihita za ihetsika de lasany izy de za koa nitondreniko niko raha mbola agnatoko anazy de nilefa koa zao da raha zany nenky fogna zany mbola mangorovoro de za reka feno fotoka avy tagny naandro nenkinandro agnaty rôle de avinandro amizegny de za avinandro igny zegny apity amizegny vo nagnadary amizegny izy tonga de mirandrarandra miakatra ohatrany misy poiziny silo zany le vanjakony la hoe nifiny tsy fantako aloha navoany tekato fa tsy fantako la vanjakony la hoe nifiny zegny zany atreto aloha ny atako anany letra apity za hoe
tsy tsaro koza izy niendriky tandragno tamin'ny etako dia tsy tsaroko le tavitio tsy lasan'olona napa za tsy natsaro tegna sy rome ruiny faruiny sy rome vao natsaro avako tegna keo tsy haiko la safotra za fa za le olona nitondra anazy any fa tsisy kadely biby hafa mihitsy ity voalaza farany ity raha oarina tamin'ireo fanazavana makasika ireo tranga maro teo aloha mitebiteby andro manalina ny mponina indrindra ireo monina any ambanivohitra manoloana ireo tranga miha misafotofoto izao andro tsy lava loatra koa ny vahoaka anatin'ny district ny Brickaville ny amin'izao fotoana izao satria efa nanomboka tamin'ny fiafarany taona 324 hatraty amin'ity fiandohan'ny taona 424 tia dia misy esilany saikisaiky fombo no hitatsika vao omaly fotsiny zao dia tany amin'ny fokotany tanandava 1 anatin'ny commune ambonivohitra ny Brickaville dia vatanombo lehibe efa 20 taona no novonion'le biby tamin'ny alalana rangotra teo amin'ny kibony ka nampivoraka ny fitaova rehetra tao anatin'le omby maty teo no eo le omby satria mafy loatra le ratra nahazo azy amin'izao fotoana zao kosa dia efa manomboka miditra amina vatan'olona satria omaly arivariva tokony tamin'ny 4 ora tolakandro dia nisy an'ity rangahy eo akaiko tia no atakeny biby io avy ao arina dia akory ny agagana satria atreto ny fanambarana zay voaraitsika miaraka amin'ireo teknisiana spesialista no entin'ny fitondrapanjakana anampy atsika amin'ny fikarohanan'io biby io dia voalaza fa karazana fosa ngezabe no filaza fa hoe io ny biby masika miataky ny omby faraka ny fanambarana ty ray aman-dreny ity dia tsy endrika na fosa akory le izy fa endrika na biby mbola tsy fantatra izay miendrika lohan'olona ny lohany somary marandranitra kely ny sofiny ary manana paty anakefatra izy fa mitsangana izy manoloana ny olona ka noho izany efa azotsika lazaina hoe voafaritra na lokalize ny toerana ahitana ny faritra tena ahitana anazy matetika amin'izao dia manao antsoavo amin'ny fitandroan'ny filaminana findrindra fa ny tompon'andraky tara-panjakana zay voakasika rehetrarehetra satria ananatsika ny fitaovana ananatsika ny miaramila dia tokony amin'ny alalana savahao aloha no tokony atao eto na dia nandefa nireo technicien spesialista amin'ny alalany hoe capturage da ho fanamborana velona raha ny olona azotsika lazaina hoe biby manan-tsaina izy io ka sarotra mihitsy ny ahitana anazy ho fotsiny amin'izao fa ny angaviana dia tena ny fandefasana mpitandro filaminana maro anisa dia anao ny fisavana ny faritra zay tena ahitana an'io mba ahitana resultat ary ahafana mamantatra koa hoe biby inona marina izy io atreto miamitombo arakaraka ny isan'ny tranga miseho saika isan'andro ihany koa ny tahotra sy ny tebotebo an'ireo mponina any an-toerana tranga izay everina fa isy fiantraikany ratsy eo amin'ny tontolo ny fiarina eny ambanivohitra raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ahitambokatra azo tsapaitanana avy amin'ny tompona andraikitra Maya.